Fankafaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandarana miomana eo amin'Andriamanitra izao indray amin'ity androandroan'ity. Miarabantsika rehetra eto Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina rehetra any izay manaraka ny toroteny fampianarana izay nomen'ny tompo nomen'ny fanamasina izay ho antsika tsirairay avy. Ny tompo ny miasa anatin'izy ireny ary fanambarana avy amin'ny tompo reny dia isaorana azy zany. Saorantsika ny amin'ny fampaherezana amin'ny izao fitoriana izao. Saotra ny amin'ny fitondranam-bavaka, saotra ny amin'ny fanohanana, fa zava-dehibe reny rehetrarehetra ireny ary matsiaro hoe miara-mifampitantana-panahy koa tsika, miara-mandroso mandram-piveran'i Jesosy eny amin'ny raholanitra. Mirary fampaherezana ho antsika tsirairay avy, mirary famporisihana avy amin'ny fanamasina mba tsy hiembotritsika, fa tsika tsy nama izay miembotra, fa iandroso amin'ny kerintsika, hitombo amin'ny fahalalana tsaran'i Jesosy Kristy, hitombo amin'ny fitiavana an' Jesosy, hitombo amin'ny asa tsara rehetra ary orina tsara ao amin'ilay teny madio tsy misy kilema izay nomen'ny tompo. Satria izao fotoana izao dia andron'ny fitaka, vanim-potoana ny fiemorana sy famelan'ny olona ny finoana tsy mety tsara velatsia, ary maro ireo ny rahan'ny Satana izay fa lasa eny amin'izao tontolo izao araka ny voasoratra hoe be da be ny Kristy sandoka, be da be ny mpaminany sandoka izay tonga eny amin'ny mpino ary eny amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy rehetra eny mitady izay ampiembotra, mitady izay ampiverina, mitady ampiodina ny zanak'Andriamanitra. Fa mahatoky ilainy antso antsika. Jesosy Kristy ny anarany. Izy no miantso ary izy no miazona, izy no manamarina ary izy hitahiry antsika hatramin'ny farany. Mba tsy ho voafitakitsika fa manana an'ilay fanahy masina, ilay fanahy izay mampianatra, ilay fanahy mampandresy lahatra atao anaty ka ho fantatsika hatrany ny famarinana dia Jesosy Kristy sy ny mombamomba azy rehetra ary Jesosy dia efa nilaza hoe niondriko mihaino ny feoko ary fantany fa raha ny pikarama dia tsy henony, ny pikarama dia tsy arahany. Be da be nefa pikarama, be da be ny misalotra ho avy amin'i Jesosy, be da be ny ambody izy amin'ny tafo volon'ondry fotsy, fa ny zanak'Andriamanitra izay manana ny fanamasina dia mahay mandre ny feon'ilay tena mpampianatra, ilay mpiandry tsara dia Jesosy Kristy. Dia mahereza, mandrosoa, mahareta amin'ny anaran'i Jesosy. Teny zaraina amintsika androany dia izao, miara mandeha amin'Andriamanitra, miara mandeha amin'Andriamanitra. Maninona niaraka mandeha amin'Andriamanitra? Inona ny tompo miaraka mandeha amin'Andriamanitra? Ary zay ny tena hoe tia nazaraina amintsika amin'ity androany ity. Genesisy toko fa 5, Genesisy toko fa 5, 7:20. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Any amin'ny Hebreo toko fa 1:10 manamafy an'izay, 5. Hebreo toko fa 1:10, 5. Dia hoy ny voasoratra hoe finonany namindranany Enoka tsy hiara ny fahafatesana ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra, fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Finona no namindranany Enoka tsy hiara ny fahafatesana ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra, fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Enoka, lay atao hoe mpaminany, lay nirahan'Andriamanitra ihany koa teto tany, dia voalaza hoe nandeha niaraka tamin'Andriamanitra izy. Zany hoe be da be ny olona tamin'ny andro Enoka, be da be ny olona teo amin'ny fiarahamonina, fa Enoka ny voalaza hoe niara nandeha tamin'Andriamanitra, dia tsy hita izy nafindran'Andriamanitra ary afaka niala, niarovana, tsy ho azo ny fahafatesana. Efa fanambarana zany ho antsika manana an' Jesosy Kristy hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy ihany koa tsika dia manana an'ilay fahavelomana, manana an'ilay fiainana, manana fiainana mandrakizay ary tsy manan-kery amintsika ny fahafatesana. Paoly dia niteny mihitsy hoe ny fahafatesana noho no azoky tombony. Dia fanentanana antsika zany, famporosihana antsika hoe na be ny ady, be ny fitsapana, be ny fanenjehana, be ny fisedrana, zay raha teo no efa voalaza, fa zay ny lalantsika, zay ny fiainantsika rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy.
isy ny fankalana, isy ny farabirabina, isy ny fitenenan-dratsy, isy ny fanaratsiana noho ny fahamarinana atao anatsika satria itsika dia mipetraka eto amin'izao tontolo zao ary halan'izao tontolo zao tsy tiany zao tontolo zao noho ninona no lay fanamasina atao anatsika zay mitarika atsika andeha amin'ny fahamarinana ary mametraka atsika koa iaina amin'ny fahamarinana, hametraka ny fahamarinana, handaza rehetrarehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka izay fisitsika sy ny fanatrehantsika sy fisitsika eto amin'izao tontolo zao zay no mahatonga an'ilay ratsy tsy ho tiantsika ary ho Jesosy aza gaga raha halan'izao tontolo zao nareo fa izaho kosa izy a dia halany tahaka ny nankahalany anareo zay lalana nalehan Jesosy no andehanantsika eo amin'izay fankasitrahan'Andriamanitra zay tena zava-dehibe. Paoly dia niteny mihitsy hoe olona va ny ilako fity isan'Andriamanitra raha mola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompony Kristy apetraka amintsika tsirairay avy zanak'Andriamanitra hoe mienoa ny fanamasina raiso ny tenin'Andriamanitra ary maka position zany hoe maka toerana zay araka ny tenin'Andriamanitra maka lay maha ianao anao amin'ny mazanaka an'Andriamanitra anao aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eto zao tontolo zao aza mifangaroaro amin'ny ratsy tenin'Andriamanitra dia milaza any amin'ny Efesianina aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra an'izany aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra an'izany aza ty izao tontolo zao na zay zavatra eto amin'izao tontolo zao fa zay ty zao tontolo zao dia fahavalon'Andriamanitra mandalo zao tontolo zao sy ny filary fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay izany hoe le fiarahana mandeha amin'Andriamanitra dia misy fisarahana eo misy fialana eo amin'izay zavatra rehetrarehetra tsy ankasitrahany ary hoy izy natonga ny Enoka nafindra natonga ny Enoka tsy niara-ny fahafatesana dia noho izy nankasitrahan'Andriamanitra ankasitrahan'Andriamanitra ve ny fiainako ankasitrahan'Andriamanitra ve ny fiainako fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fiadanana ho an'ny olona ankasitrahana hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy raha teo ankasitrahan'Andriamanitra ianao tena hoe teo ankasitrahan'Andriamanitra dia izaho miteny aminao tsy ety raha sady ho ankasitrahan'izao tontolo zao ianao no ankasitrahan'Andriamanitra tsy ety raha sady ho ankasitrahan'ny olona rehetra ianao no ankasitrahan'Andriamanitra jereo fotsiny fiainan'i Jesosy jereo ny fiainan'i Jesosy taizany ny hafarana teo amin'ny hazo fijaliana naninona ny tonga teo amin'ny hazo fijaliana satria nijoro tamin'ny fahamarinana niteny an'izay tsy mety nanambara zay zavatra avy amin'Andriamanitra nanitsy zay tsy nety nametraka ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra nanoitohina ny fisian'i Jesosy tao amin'ny sinagoga ary tsy zaka ny fariseo tsy zaka ny mpanora dalàna tsy zaka ny jiosy ary impiry ianao mahita ao anatin'ny filazantsara hoe tsy faly tamin'ny jiosy ary andeha hitorabato azy saingy tsy mbola tonga ny fotoanany dia tsy tanterak'izay fa no lay fahamarinana tao amin'i Jesosy no lay fanamasina tao aminy zay nametraka ny sitrapon'Andriamanitra dia nisy ny nankahala nisy ny tsy nankasitraka nisy ny fofony ainy mihitsy raha manana an' Jesosy Kristy ianao mandany tsy fahamarinana rehetra mandazy tsy ankasitrahan'Andriamanitra mijoro manohatra ny fahotana fijangajangana tokantrano maso ny alatra ny risoriso ny kolokolo ny langa zay tsy ankasitrahan'Andriamanitra rehetra ary mijoro any amin'ny toeram-piasana mijoro amin'ny fiarahamonina mijoro amin'ny fianakaviana mijoro amin'izay toerana misy ianao zay le ankasitrahan'Andriamanitra zay le ankasitrahan'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe le fankasitrahan'Andriamanitra zay no mitondra anao tsy ara-ny fahafatesana le fankasitrahan'Andriamanitra zay no mahatonga anao afindra an'Andriamanitra ary ara-iakatra amin'i Jesosy Kristy Salamo fa 420 Salamo fa 510 iza no hiakatra ao amin'ny taberna kelinao iza no hiakatra ao atendrombohitra ao zay madio tanana zay mahitsy fo zay tsy manao kolikoly anambaka ny namany sy amitaka ny namany izay mandeha mahitsy Jesosy Kristy ao anaty no ahafahana manao an'izany Jesosy Kristy ao anaty lay natiora vaovao le fanamasina ao anaty vokatry ny fanahy ny fanjakan'Andriamanitra tsy fihinanana tsy fisotrona ny fanjakan'Andriamanitra dia fahamarinana Romana 7:20 lay fahamarinana ao anaty
ary zay eny mola mahatonga an'lay lehilahy anota hoy ny ten'andriamanitra ao amin'ny tesalonianina hoe tsy mbola miseho satria mahatonga azy tsy mbola miseho mbola eo le mitazona azy tsisy eo dia izy zany ianao zay manana ny fahamarinana avy amin'ny fanahy masina ao anatinao, ianao zay manana an' Jesosy Kristy fanasina sy fahazavana vavolomenon'i Kristy dia no le fanatrehanao dia tsy tena makabahana le ratsy, tsy tena miseho ny faratsiny, tsy makatoerana izy ary tsy hita. Tesalonianina no misy azay fa rehefa miala ny fiangonana, rehefa miala ny zanak'Andriamanitra, rehefa miala le fanasina sy fahazavana dia miampy ny fahalotona, miampy ny faratsina, miampy ny fahamazinana. Fampianarana apetraka amintsika dia zao miarah mandeha amin'ny Jesosy Kristy, miarah mandeha amin'Andriamanitra. Salamo voalohany, sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainandratsy fanahy, izay tsy mipetraka amin'ny fitoeram-paniratsira, izay tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ny mpanota, fa ny lalàn'i Jehova no sitrany, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina, tahaka ny azo iray amboleny amorony rano velona izy izay mamoa amin'ny tena fotoany, mamoa fitiavana, mamoa fandeferana, mamoa famelan-keloka, mamoa fitiavana mizara, fitiavana manome, mamoa fahamasinana, mamoa tahotra an'Andriamanitra, mamoa vokatry ny fanahy rehetra. Noho ninona mipetraka eo ambony rano izay velona, mandeha eo ny rano isan'andro isan'andro. Josoa dia voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa niteny Mosesy hoe tonga ny fotoana ialako, tonga ny fotoana hodiko any amin'ireo razambehako, ianao indray no vidin'Andriamanitra anohy izao fitariana ny zanak'Israely zao hiditra ny tany Kanana. Dia hoy izy hoe aoka tsy hiala eo masonao ity boky ny lalàna ity, fa saintsainao andro aman'alina anaovanao araka izay voasoratra ao. Fa raha misaintsaina anio ianao ary mandeha araka izay voasoratra ao dia ho ambinina sady ho lavorary ny ataonao rehetra. Toro lalana ho anao amin'ity 2018 janvier 2018 tsika izao, tohizo ny lalanao miaraka amin'i Jesosy, tohizo ny fandehananao araka ny fahamasinana, araka ny fahamarinana, fa arakaraky ny anenjehananao, arakaraky ny anaratsiananao, arakaraky ny mabe ny tafika no vao mainka hanosoran'ny tompo anao, vao mainka hampitrakany anao, vao mainka hampirehetany anao, vao mainka hampijorony anao, vao mainka hampisy hafanana ao anatinao, ijoroanao amin'ny fahamarinana. Fa miasa ny tompo ary ny afo ny fanahy masina mitarika anao mandrakariva. Enoka dia efa tandindona, enoka dia efa fanambarana hoe tsika tsy hijanona eto tany fa mandalo ny eto 70 taona na 80 taona raha mateza, fa zay manana an' Jesosy Kristy miandra ny fiverenana eny amin'ny raha lanitra. Ahoana ny voasoratra amin'ny Jaona 1:20 aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra, minoa akoho. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nalaza taminareo fa andeha aka namboatra fitoerana anareo, ary rehefa vita ny fitoerana dia ho avy indray aka anareo ary any amin'izay isy any isy anareo. Heviny marina, heviny ara-baky teny zany, fa tsisy hoe heviny ara-panahy, akana dikany ara-panahy, zavatra ara-panahy, fa heviny marina tonga dia mazava hita maso zany hoe lasa Jesosy Kristy. Ary rehefa lasa Jesosy Kristy dia nanamboatra fitoerana, rehefa vita le fitoerana dia aka ny fiangonany hiara-hiakatra aminy, hiaraka aminy any am-paradisa. Fa misy ny paradisa, misy ny toeran-tsambatra indrindra, tahaka izany ny enoka hoe nafindra an'Andriamanitra izy tsy niara-ny fahafatesana. Zany ny zavatra iandrasan'ny mpino, zany ny zavatra iandrasan'ny zanak'Andriamanitra, ary zay mahatonga ity ten'Andriamanitra ity hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao, satria Jesosy Kristy dia hiverina Jesosy. Ara-baky teny koa zany, fa tsy heviny ara-panahy, fa zavatra tena fizika, zavatra tena réel, dia hidiny Jesosy eny amin'ny raha lanitra, tsy mbola atsaky eto tany akory, fa hidiny eny amin'ny raha lanitra. Hoy ny voasoratra any amin'ny Tesalonianina any voalohany hoe aza malahelo anareo ny amin'ireo nodimandry eo amin'ny tompo, fa zao ny zavatra misy, ireny nodimandry eo amin'ny tompo reny, rehefa tonga ny fotoana hitsoka ny anjomara ny anjely dia andre an'izany anjomara zany, dia hoy voasoratra hoe ny maty ao amin'ny tompo no hitsangana aloha, dia tsika izay velona ka mbola mitoetra no hovainy indray mpimaso, ary rehefa aveo dia hiara hitsena ny tompo eny amin'ny raha lanitra tsika, ary ny tompo koa mitsena tsika dia hiara hiakatra aminy any an-danitra tsika. Zay no andrasantsika eto, ary zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao, ny nouvel ordre mondial, ny fametrahana puce lay any amin'ny olona tsirairay avy zay ahafahana mikontrôle azy, ahafahana mifehy azy, ahafahana mahafantatra ny momba azy rehetra, ahafahana mahita sy mahalala azy, efa mipetraka reny rehetrarehetra reny dia efa hitoetra le lehilahy anota dia
anjaka eto ary voasoratra ao amin'ny apokalipsy hoe tsy afaka hividy tsy afaka hivarotra raha tsy manana an'le marika ny biby ty ny zanak'Andriamanitra rehefa tonga zany fotoana rehetra zany efa hiaraka amin'i Jesosy eny amin'ny raoladra zay le fampakaram-bady ny zanak'ondry zay le fotoana zay andrasantsika eto le enlèvement ny fiverenan'i Jesosy zavatra matériel zavatra tena misy zany ary zay ny voasoratra atao amin'ny tenin'Andriamanitra zay ny voasoratra atao amin'ny tenin'Andriamanitra Eli dia voasoratra ihany koa fa nakarin'Andriamanitra mpanjaka faharoa toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo mpanjaka faharoa toko faharoa andininy faha 1 ary raha mbola nandeha sy nyresaka izy roalahy dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roalahy ary Eli niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra misy ny lanitra misy ny paradisa Eli mpaminanin'Andriamanitra lay nanohatra ny mpaminaniny Bala mpaminaniny Astarte zay nametraka defi tamin'izany fotoana zany tamin'ireo mpaminaniny 5valonjato izy irery fa izy ny nomban'Andriamanitra izy ny nankasitran'Andriamanitra satria nandany fahotana nandany fanompo-tsampy nandany zay rehetrarehetra fahotana ary nijoro tamin'ny fahamarinana tahaka ny Eli ianao amin'izao fotoana be da be ireo mpaminany santoka be da be ireo mpanao évangile de prospérité be da be ireo tia vola sy tia arena ary maka vola sy maka arena amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara sy amin'ny alalan'ity fivavahanyity fa ny ianao Jesosy Kristy amin'ny maizy azy Jesosy Kristy amin'ny fahafianoana Jesosy Kristy amin'ny fahatsarany notorianao sy ambaranao ary olona ankasitran'Andriamanitra ianao hiara-hiakatra amin'ny Jesosy ianao rehefa ho avy eny amin'ny raonlanitra izy marika toko faha 9 andininy faha 9 ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany dia mahita ihany koa tsika an'izay teny zay asan'ny apôstôly toko voalohany andininy faha 7 ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakariny izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany maso nitsony izy zay ny zavatra misy nakariny Enoka nakariny Eli niakatra ho any an-danitra Jesosy Kristy dia vakio ny Tesalonianina voalohany toko faha 4 mombamomba azy rehetrarehetra ao dia hitanao ao hoe ny zavatra isy ao arina dia ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raonlanitra aka ny fiangonana lasa aloha marino kely Tesalonianina voalohany Tesalonianina voalohany tsy voalohany eto amin'ny miomana no izarako an'ity teny ity Tesalonianina voalohany toko faha 4 andininy faha 13 vakio tsara io ry havana malala fa zavatra arabaky teny io fa tsy resaka ara-panahy zavatra tena materiel io zavatra tena fizika io ho avy Jesosy eny amin'ny raonlanitra dia aka reo zay rehetrarehetra ankasitrahany reo olona nibebaka marina reo olona nandeha ny famasinana reo olona manana ny herin'ny fanahy masina ao anaty nanova nandresin'ny nofo nandresin'ny fahotana nandresin'izao tontolo zao ary hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raonlanitra hiaraka aminy any paradisa hiaraka aminy any an-danitra atreo aloha azay ny zavatra isy mba tsy hiaran'ny fampijaliana mba tsy hiaran'ny fahorian-dehibe eto amin'izao tontolo zao mba tsy hiaran'ny fahafatesana zao no ataova manatona an' Jesosy izy le fiainana miara mandeha aminy isan'andro mijoroa amin'ny fahamarinana io tsy herinao na nitanjaka ao fa le hery le fiainana avy any an-danitra le fiainanao amin'ny tenin'Andriamanitra lay Jesosy Kristy hery sy fahefana lay zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra io no miditra ao anatinao dia mamotika nofo io no mametraka ao anatinao ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra ny fitiavana anao ny sitrapony tsara Jesosy Kristy tia Jesosy Kristy tiako Jesosy Kristy mame fiainana mame famelobelomana mame fanantenana fa tsara ny hafarako fanantenana velona satria ho avy Jesosy aka mino ary faly fa ho takan'izany koa ny ianao fa tsy ho fatitsika fa ho velona mandrakizay ary hiara-hiakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raonlanitra rehefa tonga izay fotoana izay maranata mahatoky Jesosy ho an'ireo tena zanak'Andriamanitra dia izy ny miazona hatramin'ny farany ary tsisy marombaka ny eo ampelantanany matoky miorena tsara amin'ny finoana ho an'i Jesosy ihany ny voninahitra amen.